Manatra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy amin'izao takarivan'ny alarobia fa 7 ny volana novambra izao tonga eto amin'ny orany fotoana fampalam-baovao indray isika asenarinao anaraka ny anjinjiny sy ny atsipirian'izay vaovao izay hatramin'ny farany. Ny tontolon'ny tsy fandriam-pahalemana indrindra moa ny any amin'ny faritra atsimon'ny nosy iny isan'ny vaovao mbola mitana ny sainy maro ihany amin'izao fotoana izao ka ao anatin'izay no anomboantsika ny fampalam-baovao. Nisy ary androany ny fivoriana izay niarahany avy eo anivon'ny gouvernemanta izay tarihan'ny Prime Ministre Omer Beriziki sy ny masivo vahiny miasa sy monina eto amintsika nandiniana indrindra izay ratsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra atsimon'ny nosy izay nahatra ora 7 moa ny fivoriana ary anisany nivohitra ny hoe isy ny fanadihadiana tsy miankina izay tarihin'ny firenena mikambana atao any amin'ny faritra atsimon'ny nosy izay. Volaravoavy amin'ny sany tsiry rakotarsan. Isy ny fanadihadiana tsy miankina izay tarihin'ny firenena mikambana ho tanterahana ny Atsimon'ny Nosy manoloana ny tsy fandriam-pahalemana izay misy any toerana sy ny opération tandroka izay ezika amin'ny tanteraha-mpitandro filaminana nanomboka ny volana septambra lasa teo. Io no anisan'ny fanapa-kevitra nivoaka tao aorian'ny fionana teo amin'ny gouvernemanta malagasy sy ny solotena maso ivovahiny miasa sy monina eto amintsika izay nitanterahana androany tetsy amin'ny lapamahazo arivo. Araka ny fantatra dia vondrona iraisam-pirenena no nangataka ny hanatanterahana io fanadihadiana io ary nilaza ny gouvernemanta malagasy fa hanohana izany. Everina fa tokony ampalalana anjareo ny zava misy eto amintsika indrindrandrindra mikasika ny zava-miseho any atsimo any ary ny asa ataon'ny gouvernemanta amin'ny fiadivana amin'ny asa dahalo satria misy resabe ny mikasika an'izy io, misy tsaho marobe mandeha ka izay zavatra zay ilana fanamariana, ilana filazana ny marina ka mitadiny marina ny eto dia milaza amin'izareo ny zavatra ataon'ny gouvernemanta izay mba tsy ny aiady tsy havanana ary koa meno ny feo avy any amin'izareo amin'ilay zavatra zay misy satria nisy fantatrareo tsara ny communiqué de presse nataon'ny andriamatoa Christian Mekosa iny ka iny communiqué de presse iny ndraindray marobe ny zava-miseho ny tsaho mikasika anazy iny sy ny azo lazaina hoe zany exagération feo moatra kely moatra ny tena marina ny fiheverana azy ka izay zavatra zay niarany resahana teto daholy. Androany dia nanapa-kevitra izay tato fa asina izany fanadihadiana tsy miankina izany ka izy no hitondran'izany iarahana amin'ny Nations Unies mbola ho resahana ny fomba izay hanatanterahana izany. No marian'ny Prime Ministre ihany koa fa anisan'ny antoka amin'ny fanatanterahana ny fifidianana ny fandriam-pahalemana ary antoka ihany koa fa vondrona iraisam-pirenena manohy ny asa fanampiana ny mponina any atsimo. Vao afaka amin'izay satria ohatra ny amin'ny toeran-kafa misy ady reny sao dia zareo indray manjary atao takalonaina na zavatra ohatran'izany ka tsy maintsy ataontsika zany mampilamina ny any mampitony ny vahoaka any zay vao afaka manao ny famatsiana any zareo manampy any zareo satria treretonareo fa miditra amin'ny maitsoahitra tsika zao ary iny toerana iny fantatsika fa tena marefo dia marefo ny any atsimo iny ka dia tsy maintsy tadiavina ny fomba rehetrarehetra ampilamina ny any mba hahafahan zareo mitondra ilay fanampian-jareo any vahoaka any. Raha ny fantatra dia nanomboka ny volana Jona no nanatsahatra ny asa izay tanterahana any atsimo ireo fikambanana iraisam-pirenena tsy miankina amin'ny fanjakana na ny ONG ary miankina amin'ny valin'ny fanadihadiana tsy miankina izay tarihan'ny firenena mikambana no hanohizan'izy ireo na tsia ny asa izay tanterahan'ny fikambanana iraisam-pirenena any Atsimon'ny Nosy. Marihana fa hatreto dia mbola tsy voafaritra ny fotoana izay hanombohan'io fanadihadiana iraisam-pirenena izay tanterahana any Atsimon'ny Nosy io.